Zeso Lilay malaza tupon lake Zeso Lilay maere Zeso Lilay malaza tupon lake Kuja ni mumba rehetra ny fiainako eo am-pelatanana anao koa doria Niveluma ku sinyang
ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa azy izany. Ny niverenan'ny Elisa nakany Jeriko sy Betela ary ny fahagagana nataony. Ary raha nahita azy ireo zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy tao Jeriko dia nanao hoe ny fanahany Elia efa mipetraka amin'ny Elisa. Ary nandeha nitsena azy ireo ka niankohaka tamin'ny tany teo anatrehany. Dia hoy ireo taminy, indro efa misy 50 lahy matanjaka ato amin'ny mpanomponao, masina ianao. Aoka andeha hitady ny tomponao ireo. Fandrao nahainga amin'ny fanahin'i Jehova izy ka nazerany any atendrombohitra anankiray na any andosa anankiray. Fa hoy izy, aza maniraka ianareo. Ary raha nanery azy ireo mandrapikaodikodiny dia hoy izy, manrary. Dia naniraka 50 lahy izy ary nitady azy atelona ireny fa tsy nahita. Ary tonga tao amin'ny indray ireny, raha mbola tao Jeriko ihany izy dia hoy izy taminy, tsy nilaza taminareo va aho nanao hoe aza mandeha? Ary hoy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa, masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, araka izao hitanao izao, saingy ratsy rano. Ary ny tany tsy mampavaninanaka. Dia hoy izy, hitondray livy vaovao aho ka asio sira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy, dia nanipy sira tao ka nanao hoe, izao nolazain'i Jehova, efa nahatsara ity rano ity aho, tsy hisy fahafatesana na tsy fahavanonananaka intsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betela. Ary noho niakatra teny an-dalana izy dia indreo nisy ankizy lahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe, miakara ary lay sola, miakara ary lay sola. Ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehova. Ary dia nisy beravavy roa avy tany anala na miravira 270 tamin'ireo ankizy lahy madinika ireo. Dia niala teo Elisa ka nakany atendrombohitra Karmela ary avy tao ny niverenany ho an'ny Samaria. Tahinany izany teny izany asosy atsara ny fiainam-panahintsika. Dia ampandrosoako ny ray aman-dren'ny Pasteur Mayolla amaboafy an'izany ten'Andriamanitra izany. Ivavaka tsika ho an'izany ten'Andriamanitra izany, ary mbola ivavaka koa ho an'ny fanatitra sy ny ampavolo-karena zany. Ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra eo. Misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay nandritry ny herinandro iny. Tantananao ny dianay, nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra tamin'ny lalana izay nalehanay. Nanomezanao anay ny fahasalamana feno ka natratrarana ity sabata ity, hahafahanay nitondra izany fanatitra izany araka ny baikonao. Matoky izay reo fa nohony amin'ny rano zanak'ondry, dia hoe nisoratra masina hoe tsisy famelan-keloka raha tsisy raha latsaka. Izay nefa dia tsy nitondra ondry na osy intsony, satria tsy mba novidiana tamin'ny rano osy lahy na ny rano zanak'ondry izahay, fa ny raha soanao Kristy ny fidianana anay. Koa dia nitondra izany fanatitra izany izay noho ny finoanay fa ny famelan-keloka dia tsisy raha tsisy raha latsaka. Koa dia misaotra raha eo noho ny amin'ny ran'ny Kristy izay efa nalatsany, efa nanamarina sy manadio anay ka nafanay nitondra izany fanatitra izany voninahitry ny anaranao. Ny fitahianao fianao mbiampy anay dia ho aminay tsy raray avy, dia azo hery sy voninahitra hatrany izahay. Halleluja. Dia raiso izany fanatitra izany mba ho akasitrahana emoka manitra eo amin'ny seza fiandriananao. Hotahinao ny vahoaka izay tsy mba nanaka tolotra ihany koa, mba hitondra mipifaliana ho voninahitry ny anaranao. Dia mitanena ary Jehovah amin'ny alalan'ny fananao masina, amin'ny alalan'ny vakiteny ny soratra masina izay nivakiana teo, satria vahoaka voavela heloka izay nitondra fanatitra rehetra voninahitry ny anaranao no miaino. Ny anaran'i Jesosy maty ny levina araka ny soratra masina
no angatana izany. Alleluia, amen. azo toerantsika miaravantsika rehetra fiangonana eto amin'ny paroasina keny eny mbola ao daholo ve tsika ka dia nampanantena hoe tsy maintsy mandalo any an-dalanomby alohan'ny fataperan'ny taona fa manana finoana reo fa tsy maintsy tonga aty za nandeha ny fotoana tsy tonga taty indray za fa tany avara jojoro nandalovana fotsiny teto de zareo rehefa tsy andalany aminay rehefa mba mirava mba tsy dio ihany ny tanànay hoe fa mirava avy any avara jojoro any fa de mandalo tanàna misy havana de avy any tokoa nandalo de mba nivily kely teto aloha zany mba fampiononana nampionana kely teto an-dalanomby de zareo nefa niazakazaka ny aloha mihitsy ny aloha lalana teto nandalo zay zay vao tonga hoe jereva ny fiangonana paster efa fa io izy io lava ty fiangonantsika ty 4 metre ty 35 miaraka amin'ny dôme nefa ny ary efa paroasy de mbola tafavoaka ny tokotany zavatra hita zany isaky ny paroasy ny fiangonana na de lava ary dia tafavoaka ny ivelan'ny tokotany tany Ambohimanambola zay tamin'ny sabata heriny androany feno ny tokotany satria tsy omby ny fiangonana ka za de mampirisika anareo rehefa raha pitso raha afaka pitso any mba hahatonga ny fiangonana omby paroasy zany dia mbola azo hitaritarina ihany izy io rehefa anirina any zany fa zakivy ny présidentny fanorenana sy ny fiangonana fa zay foana ny afatra hoe rehefa manao fiangonana de tsy njovy foana hoe andray fivorin'ny paroasy ty indray andro any ka mila atao fiangonana azaka vahoaka arabantsika ny voakan'Andriamanitra rehetra manerana ny Madagasikara hitehaka atsika eo ny voakan'Andriamanitra rehetra manerana Madagasikara. Halleluja de arabantsika koa ny voaka maneran-tany miaino antsika amin'ny radio internet koa am'izao fotoana izao fiarabantsika azy ioraka mafy koa tsika manao hoe da sy fitehaka voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany. Eny ary de tsika hiditra amin'ny afatra fa ny afatra androany ity tena ngeza be mihitsy ty perikopa atsika ty satria tena miakina hatrany amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ty afatra androany ity amin'ny fiainan'ny tsiraray avy nivaky teny resantsika tao miresaka ny Elisa mpaminany mpanjaka faharoa toko faharoa 5 aloha no vakitsika mpanjaka faharoa toko faharoa 5 ny verenan'ny Elisa nakany Jeriko sy Betela ary ny fakakana nataony raha nahita azy ireo zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy tao Jeriko dia nanao hoe ny fanahy ny Eli efa mipetraka amin'ny Elisa ny fanahy ny Eli efa mipetraka amin'ny Elisa ary nandeha nitsena azy ireo ka nikoka tamin'ny tany teo anatrehany ozy izy hoe ny fanahy ny Eli efa nipetraka tamin'ny Elisa de andero ojerevantsika ianarantsika indray ny tantaran'ny Eli sy Elisa ty hoe nanomboka oviana moa zany no ny arahan'ny Eli sy Elisa izy io zany tany amin'ny andro ny mpanjaka Ahaba fony Elia izay nivoaka nanao ny tantara tamin'ny andro ny zanak'Israely zany ka naminaniny mpaminany Eli amin'ny hoe tsisy orana ilatsaka eto mandritry ny 3 taona raha tsy amin'ny teniko ka natongavany haintany sy ny mosary tamin'izany fotoana izany tao anatin'izay kristy rano zay tezitra ny mpanjaka ny Israely de hoy ny mpanjaka ny Israely hoe ovonoiko iny Eli iny fa tadiavo iny fa zay mahita an'iny dia ovonoina omena valosofa tsy avelovelo iny Eli iny de nandeha tokoa ny iraky ny mpanjaka satria mafy ny mosary tamin'izany fotoana izany tady ny Eli hita ny Eli
dia nilaza Eli hoe ndao fa iona amin'ny mpanjakanao a. Dia ozy izy ty lehibe ny maramila te oka reo mba tsy ho vononao fa tena zany ke izy mba isany nanao soa tamin'ny mpaminan'ny Jehovah zay naringa ny mpanjaka Ahaba ka misy 100 lahy ozy izy nafeniko tao anjoy na zarazaraiky 20 nomeko mofo isan'andro san'andro. Ka raha iteny ianao hoe iona amin'ny mpanjaka nefa tsy iona aminy ianao fa hoentin'Andriamanitra any amin'ny tany tsy tany dia ho faty eo a fampifona aminao re za fa mba misy 12 ao ny mpaminan'ny Jehovah izay nomeko sakafo fa mba tsy njovy ny haiko. Andao ozy izy Eli fa hoany fa aza matahotra ianao hoe tsy andositra zany a. Dia rehefa niona tamin'ny mpanjaka amin'izay Eli zany dia zao nataon'ny mpanjaka Ahaba io mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Dia lasa Obadia zany ty lehibe ny maramila ty nitsenany Ahaba ka nilaza taminy ary Ahaba nandeha hitsenany Eli ary no nitany Ahaba Eli dia hoy izy taminy hay tonga ety ianao ilay mampidi-doza amin'ny Israely. Fa Eli namaly hoe tsy zaho no napidi-doza amin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao ihany tamin'ny nandavanao mididiny Jehovah sy nanarahanao reo Baal ary ankehitriny maniraha morony Israely rehetra iaona amiko any tendrombohitry Karmela ary ny mpaminan'ny Baal 500 sy ny mpaminan'ny Asera 100 zay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela zany nivadin'ny mpanjaka Ahaba. Ao ataontsika hoe mihinana hoe avoloa zany raha ohatra hoe zay nitolana anazy hoe misakafo zany. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ho any tendrombohitry Karmela. Hoe tonga ty venao izy ilay mampidi-doza ny Israely. Ilay mpaminany indray nolazain'ilay mpanjaka fa hoe mampidi-doza ny Israely. Tsy hitany akory ny fa izy nandeha nanompo ny Baal io no nahatonga an'io fa zay fa ilay mpaminany indray no nahatonga an'io zavatra io. Dia tamin'io moa zany le nisy défi natao hoe ho any tendrombohitry Karmela dia samy mitondra fanatitra fa izaho rery ozy izy ny mpaminan'ny Jehovah fa ny mpaminan'ny Baal misy 500 lahy. Andao nao fanatitra samy mitondra omby dia zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no Andriamanitra tena izy. Ka raha ny Andriamanitra ny Baal mamaly amin'ny afo amin'io fanatitra omby ataontsika io ka mandatsakafo avy any an-danitra dia izy no Andriamanitra. Fa raha ny Andriamanitra zay atsoko no mamaly amin'ny afo dia izy no Andriamanitra. Ka andao nao defitsika ao amin'ny tendrombohitry Karmela. I mpanjaka Ahaba nefany dia mpanjaka ny Israely, mpanjaka manompo an'Andriamanitra izany fa ny verin-dalana lasa nanompo ny mpanjaka ny Baal indray mpaminan'ny Baal. Dia andao ry ataony défi. Dia rehefa nataony défi dia tsy namaly ny Andriamanitry ny Baal na maharaina mandrapariva ny andro nataony fanatitra tsy namaly. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy 4 ary noho ny tamin'ny fotoana fanalitra riva dia nanatony Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitry ny Abrahama sy Isaka ary Israely aoko ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zao ny mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mieno azy Jehovah ô mba ahafantaran'ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afony Jehovah ka nandevona ny fanalitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao miady kely. Ary nahitan'izany ny olona rehetra dia niekoka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. Halleluja. Nangasy azy teo amin'izay mpaminany ny Baal sy ny vahoaka mpanara-dia azy rehetrarehetra hatrany amin'ny mpanjaka 9 ary hoy Eli taminy sambory ny mpaminany ny Baal aza vela izy sy hafa matositra na dia iray akory azy dia nisambory ny olona izy io 500 lahy io zany ary nientiny Eli eo amin'ny ony kisona dia nivonoany teo 500 zany reto mpaminany ny Baal rehetra teo zany nirasarasaina ny kapakapaina tamin'ny sabatra sy ny famaky teo. Ina ataony vatin'ny mpanjaka rehefa narehany zany toko 7.
nantsiorany rina ka ny efitra sy nisehon'andriamanitra taminy tao repo ary nanendrena ny lisa nanendrena lisa andimby azy dia andininy voalohany toko fasimifolo andininy voalohany dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebely izay rehetra nataon'ny Eli dia namonoany mpaminany rehetra tamin'ny sabatra tonga ny an-trano zany mpanjaka Ahaba reraka avy nandeha nanarika n'ilay démonstration de force teo dia ao mpandrina tsy lalay eo izy mivady inona vaovao izy Jezebely mantsy-ny Ahaba seria inona vaovao tany enjana be nge seria ny tantara tao amin'ny tanàna tao fa ahoana dia liringina no vava mihitsy hoe atsovo mpaminany bala rehetrarehetra dia atsovo zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia nanahoana dia zay mamaly amin'ny afo izy nizy dia zay tsy mamaly amin'ny afo ntsizy dia nanahoana na ianao koa hodikodinao tonga tonga dia tsoro ny resaka inona nazo tany fivavahako ny fivavahana bala io dia nisy 50 lany mpaminany ny bala dia Eli rery ny mpaminany Jehova tao tsy maivana zany raha anankiray contre 57 zany tsy nataony telomoka tao Eli telomoka anao ninona ny telomoka tao ary tena zary nangororo mihitsy taoko fa mandra-parivan'ny andro tsy namaly ny mpaminany ny bala tsy namaly inona koa ny tsy namaly noho ilo finona kory mampisandotra anao eny akalazao fa inona koa ny tianao resana amin'izany fa zany hoa rehefa nanao Eli nasiny rano daholo ny dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra dia nanahoana tsy dia nen'ny Eli ny namaliko tsy aloha mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israelianitra Jezebela sery vadiko malalako fa tsy le balanao tsy mamely mihitsy dia ahoana za aloha tsy mivadi-pinoana zany na inona ataonao na inona samy manana ny finoantsika ianao ny tianambady hafa firenena aniko zany reny manompon'Andriamanitra nareo ny ana bala ihany ny anana izy iny ka zao anginy problema nga misy mpaminany bala hitondra tarika fivavahana tsony ao fa ahoana nasain'ny Eli naringana daholo dia nivonoany daholo reo mpaminaninao 57 lahy reo dinana zay nataon'le vadiny mpanjaka ty matetika manko le vadina mpanjaka io mana pouvoir tandremo inona nataony mpanjaka voalohany toko fa 7 ny andininy faharoa ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eli nanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko ane izany eny mihoatra noho izany raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao rombotra amin'izay izy ny fivavahako ny kitikitenao sy ny potipitenao sy ny vononao sy mpaminaniko re mahita ianao ry Eli fa ho ataon'Andriamanitra tokoa ane izany ohatsy izy fa dia ataoko anankiray ohatra niniko ianao raha pitso fa Ahaba tsy nateny tsy hitangera izy natao nefa izy mpanjaka vady ny miteny io dia nanomboka teo amin'izay nge ny tantara nylefy Eli ho ratsy teo izy ndiny fatelo ary raha nahita izany izy dia niaingaka lasa nandeha hamonjy ny ainy dia nakany Berseba izay any Joda ary ny zatovy najanony teo fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe ok zay aloha ny aiko ankehitriny Jehova fa tsy tsara noho ny razako raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro nisy anjely nanoana azy ka nanao taminy hoe miarenaka omana dia anjery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voahendy tamin'ny vato mamay sy rano ray tavoara glacé ary ninana izy sy nisotro dia nandry indray ka nandeha tongotra indray andro any amin'ny tany efitra zany nge mafy be nge zany ny andro maina mahamay be tsy sakafo anao tsisy rano 24 heures ianao zany nandeha tongotra ny lefa dia maninona zao Eli raha nanao zao hoe ina koa nandosiranao fa raha misy Andriamanitra mahery ianao ka maninona tsy nandrasana teo fa nga Andriamanitra tsy mahay mamonjy ianao fa maninona ny mandositra mbola tsy ho faty ihany ary izany ozy izy dia ahoana ozy izy andininy fahafito rehefa avy ninana izy zany reraka zay natoro indray izy ary rehefa nindroindray ilay anjelin'i Jehova dia nanono azy ka nanao hoe mifo aza ka homana fa lavitra loatra ny alenao dia nifo izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina izany 70 andro sy 70 alina izy ho any Horeba tenibohitr'Andriamanitra ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao 70 andro sy 70 alina nandeha inona nandeha tongotra azo raisiny zany hoe miainga avety Tananarivo mety tonga ny Tuliary zany
na mety tonga ny digo raha ohatra ka tena 70 andro 70 alina raha manao 10 kilometatra isan'andro dia nytao amin'ny tendrombohitra oreby izy niafina atao anatin'ny lavaky ny zoy mba tsy ho hitany Jezebela satria maty raha voatratra. Inona zavatra tantara ny tranga tao zao zavatra ny tranga tao sao dia mba mety hitranga amin'ny fiainantsika koa ty raha pitso raha afaka pitso. 15 tapany faharoa arindro tonga tamin'ny tenin'ny Jehova tonga tamin'ny tao izy tao nyjoy tao amin'ny tendrombohitra oreba io zany nanao hoe manao inona tianao rely dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako anao Jehova Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely nafoy ny fanekenao ny altaranao ny ravany ny mpaminaninao ny vonoiny tamin'ny sabatra ary zaho dia zaho rery ihany ny sisa nefa mbola mitady hafatiny haiko koa izy. Ary hoy Jehova mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova ary indro nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo ny lohan'i Jehova nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra. Nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany nisy horohorontany nanarakaraka ny rivotra nefa Jehova tsy tao amin'ny horohorontany. Ary manarakaraka ny horohorontany nisy afo dia ny 12 zany nefa Jehova tsy tao amin'ny afo. Ary manakaraka ny afo nisy feony tsoka malemy raha ren'ili zany dia nosaronany ny kapoty ny tavany le kapoty le misarona teo amin'ny loha reny zany nasarony tao ny tavany ary nivoaka izy nijanona teo mba vazoiny nitazatazana an'izany rehetrarehetra zany. Inona zany zavatra ato ivelany ato zany fa tena ohatra ny horena be izy zany. Ary iny nisy fenako ao aminy nanao hoe manao inona tianao rely dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako ny Jehova Andriamanitra ny maro efa ny zanak'Israely efa nafoy ny fanekenao ny altaranao ny ravany ny mpaminanao ny vonoiny tamin'ny sabatra zaho dia zaho rery ihany sisa nefa mbola mitady hafaty aho koa izy. Foy Jehova taminy mandehana miverena any amin'ny alehanao ho any amin'ny efi Damaskosy ary rambiany ianao dia hosoro Hazaela ho mpanjakan'ny Siria Jeo zanaky Nimsi dia hosoro ho mpanjakan'ny Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Abela Meola dia hosory ho mpaminany andimby anao. Eo zany nendohan'ny Elisa mpaminany tamin'ny mpanjaka Ahaba zay nenjehan'ny Jezebela ho vonoina rehefa namono ny mpaminany ny Bala 500 lahy satria namaly tamin'ny afo Jehova tamin'ny fanaritra zay natao fa ny mpaminany ny Bala tsy namaly i Bala tamin'izany. Eo ny nengan'ny tantaran'ny Elisa. Jehova nibaiko tamin'ny Eli hosory Elisa ho mpaminany andimby anao. 7 mpanjaka voalohany 7 ary niala tao Eli ka nahitan'ny Elisa zanaky Safata izay nampiasa omby 420 mikambana tsy roroa avy. Nampiasa omby 420 mikambana tsy roroa avy zany nitarika angadin'omby zany fa izy teo miroa farany indrindra ary Eli nandrosona anatinazy dia nanipy ny kapotiny ny anarinazy. Izy zany miandry ny omby le roa farany ety iny Elisa taminy anatinazy no sady mitazona an'le kapoty tonga dia ndeha nasipony narakotra ny aminy taitra Elisa iny ty sady iny le izy tonga dia nandrakotra ny tenany ray manontolo tao lavy tamin'ny tany dia reny sady tafaperaka ny sarona an'le kapoty tao dia fantany hoe mpaminany Eli nefa hitonga io fantany koa hoe zay saronany an'iny lamba iny isan'ny ho mpaminany hiaraka aminy tonga dia nasarony taminy voarakotra tao izy. Manana omby 420 miasa zany olona manana ny Moizy zany manana ny arenany zany 120 dia nandao ny ombiny izy ka niazakazaka nanaraka ny Eli ary niteny hoe masiny ianao avelao aloha hanoroka ny kiaky sy neny vao manaraka anao. Ary izy tamin'ny mandehana miverina fa za moa maninona anao e dia niverina niala taminy indray izy ka naka ny ombiny roa mikambana dia namono azy ary nandrahoiny tamin'ny hazo fiasan'ny omby
ny enany ka nomeny ny olona dia nihinanareo ary niainga izy ka nanaraka ny Eli dia nanompo azy. Le azo esan'ny omby iny zany iny nalainy dia nikapakapainy nataony kitay dia ny omby anankiroa farany novonoiny natsoiny vahoaka fanaovam-beloma farany ty zalahy lasa anaraka ny Eli fa dia eo nareo sy ny fianakaviana sy ny omby sy ny tany sy ny rehetrarehetra fa za lasa tany zany ny aingan'ny tantaran'ny Elisa. Raha rana ny tantara hoe avy aiza moa ty Elisa ity. Jehova mihitsy ny teny tamin'ny Eli hoe ndana osory hoa i Elisa ho mpaminany aninona anao andimby anao. Tonga ny fotoana ikarana any an-danitra, tonga ny fotoana ikarana any an-danitra dia niteny amin'izay Eli tamin'ny Elisa hoe ndany ianao mandeha ho sisy fandeha. Mpanjaka faharoa toko faharoa ndeny voalohany sy manaraka. Ary noho ny efa ho apakarin'i Jehova any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Eli dia niara nandeha tany avy tany Galilea izy sy Elisa. Ary hoy Eli tamin'ny Elisa, masina ianao mijanony eto fa Jehova efa naniraka hatrany Betela. Fa hoy Elisa, raha vela koa Jehova ary raha vela koa ny ainao tsy andaonao mihitsy koa. Ka dia nidina nakany Betela izy roalahy. Ary nisy vahoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela ka nao tamin'ny hoe fantatrao fa nio no angalany Jehova ny tomponao hiala ao any ambony lohanao. Hoy izy tamin'ny eny fantatro zany fa zao mangininareo tsisy aferanareo zany. Hoy Eli tamin'ny masina nareo ry Elisa mijanony eto fa Jehova efa naniraka ho any Jeriko. Hoy Elisa, raha velona koa Jehova raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy roalahy. Ary zanaky ny mpaminany izay efa tao Jeriko nanatona ny Elisa ka nao tamin'ny aty mijery fantarao va fa nio no angalany Jehova ny tomponao hiala ambony lohanao izy namala efa fantatro zany fa mangeninareo tsy aferanareo zany. Dia Eli taminy masina ianao mijanony eto fa Jehova efa niraka ho any Jordana. Hoy Elisa taminy ohatrany teo ihany ataovy izay ataonao na tianao na tsy tianao tsy maintsy maninona tsy maintsy manaraka anao ay izy izy Elisa dia andao ary zany. Dia zao tonga ny fotoana niteny amin'izay ary Eli fa tsy maintsy andeha izy. Andiny fahenina andiny fahavalo ary Eli nandray ny kapotiny ka namalina azy dia izy tsika zao andiny fahenina. Ary Eli taminy masina ianao mijanony eto fa Jehova efa naniraka ho any Jordana. Hoy Elisa, raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy roalahy. Ary nisy 10 zanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrivo teny lavitra eny fa izy roalahy kosa nitsangana teo amorony Jordana. Ary Eli nandray ny kapotiny ka namalina azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia niala tamin'ny tany maina izy roalahy. Indroa zany zao ny Jordana no nisaraka roa ny rano. Efa tafitany Jordana teo aloha dia ny ranony Jordana nandeha teo foana. Azo vezivezena foana zany ny ranony Jordana fa ka spesial ty fampitana ny ranony Jordana tamin'ny andro zanak'Israely tany maina ty. Fa ty fandrony ity indray io nalainy le ny kapotiny nakapony an'ilay rano satria tsisy tetezanao nefa ny rano zany mety tondraka ihany koa nisaraka roa ny rano ka dia nihita tamin'ny tany maina izy roalahy. Ary noho nefa tafita izy roalahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay ataoko aminao dia mbola tsy misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra nangatanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao zany. Raha mbola nandeha sy nresaka izy roalahy dia indro nisy kalesy afo soavaly afo nampisaraka azy roalahy. Ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Ary nahita izany Elisa dia nianjatra, kaka rapahinao kalesy n'Israely sy ny mpitaingitra soavaly dia tsy nahita azy intsony izy. Ary niraisy ny fitafiany ka nitriarony roa. Ary nalainy ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy dia niveriny izy ka nitsangana teo amorony Jordana. Dia niraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapony rano. Dia hoy izy taminy, aiza Jehova Andriamanitra Eli? Eny Elisa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Fa nimpiry zany nisaraka ny rano? Intelo nisaraka zany ny rano. Impiry ny rano ny Jordana nisaraka zany? Impiry? Intelo.
Josany nanao azy voalohany, faharoa izy Eli, fahatelo Elisa. Zay ny tantaran'ny Eli sy Elisa. Lasa niakatra any an-danitra Elisa sisa hanao ny asany. Inona ny asa nataony voalohany? Inona ny fagagana nataony Elisa voalohany? Mikapoka ny rano. Hoe tena aizan'Andriamanitra Eli tonga ty amiko ve izy? Dia mboatra izay koa tsika zany. Raha mba misy Elisa dia mba manaraka azy eny foana. So mba misy anjara inona latsaka? Anjara roa mba latsaka. Manompo manaraka eny foana na aiza dia eny. Namorana ny sarotro. Reto daholo ny fagagana nataon'ny Elisa rehefa lasa Eli. Nifindra tamin'le pouvoir. Hitantsika eto ny voalohany izy nitany onony Jordan. Dia nanaraka ity niverenan'ny Elisa nakany Jeriko sy Betela sy ny fagagana nataony. Inona ny fagagana nataony? Nisy rano zay tsy mampavano nanaka. Zay misotro ny rano zany tsisy miteraka daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Tonga Elisa, inona nataony Elisa? 12 nivoaka nakany amin'ilay nandohan'ny rano izy dia nanipsira taoka nanao hoe zao ny lazain'i Jehovah. Efa natsara ity rano ty aho, tsisy fahafatesana na tsy fahavanona nanaka intsony iseo eto. Ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Dia reto misy tanora boiboy kely reto fa nandalo avy any Elisa niakatra n'le lalana nelakelan'le lalana iny miakatra ny toerana avo ambony eo zany avy ety ambany ety. Tonga dia ndraiky izy rehetra oh lesole ka ny lohan'ny Elisa zany sola be. Ohatra n'le sola ato amintsika io e. Oh le sola, oh le sola, miala any le sola. Ny loha tena mba grave indray tesitra Elisa tonga tiany dia nanozona nyreto zaza reto niala avy any miberana miravira azy. Tsy azo atao zany rakizy ny manevateva sy ny tsy manaja olon-dehibe, surtout ny ray aman-dreny be manevateva sy ny manazimbazimba manakorakora hoe le sola iny le adaly iny le zao oye tsy azo atao zany. Fa reto daholo ny fagagana nataon'ny Elisa fitiantsika ny tantaran'ny Elisa. Mandehantsika amin'ny toko 4. Nampitombon'ny Elisa ny diloilin'ilay vehivavy maty vady. Raha tsy voalohany trosan'ity vehivavy ty dia ny zanany io natao andevo. Elisa nanao fagagana tamin'ny diloily io. Ny manaraka ny vehivavy Sonemita sy ny zanany. Isaky mandalo Elisa amin'ity tanàna anankiray ity dia misy ity vehivavy Sonemita ity. Izy foana mikarakara ny Elisa. Mampiditra trano, mahandro sakafo, mame jus garanadela, jus corosol, mahandro sakafo. Isaky ny tonga Elisa dia tsy maintsy amin'ny Sonemita ao foana izy zany. Mandalo ity Elisa dia ato aminay izy misakafo, tsy maintsy mandalo ato misakafo. Narary ny zanany maty, noho ny soa nataony dia tonga Elisa nanangana azy tamin'ny maty. Inona koa ny zavatra nataony kio? Nanatsaran'ny Elisa ny anina saika nahafaty sy ny nampitomboan'ny mofo 20 avoky ny olona 100 lahy amin'ny 730 amin'ny toko 4. Vakio tsika io ato tokantrano ato fa tsy manana fotoana melabelarana an'io tsika. Tamin'ny andron'ny Elisa koa nisin'ny namana boka izay nasaina nijoboka tanaty rano impito dia sitrana tamin'ny abokany. Fa mbola tamin'ny andron'ny Elisa koa le lela famaky latsaka tany anaty rano toko 4 mpanjaka faharoa toko 4. Mbola tamin'ny andron'ny Elisa ihany koa namonjen'ny Israely tamin'ny Midianina sy ny Sirianina farany maty Elisa. Ina rehefa maty Elisa zava-magaga ty mety mbola tsy hainareo ty tantara ty fa na ny olona ary mety tsy mahalala ty na ny paster fa na dia maty ary Elisa mbola manao fagagana. Mpanjaka faharoa toko 17. Mpanjaka faharoa toko 17 ny 9 ka hatramin'ny faraky amby 20. Mpanjaka faharoa toko 17 ny 9 ka hatramin'ny raiky amby 20. Mpanjaka faharoa toko 17 ny 9 ka hatramin'ny raiky amby 20. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia tezitra taminy ka nanao hoe tokony ho nikapoka indimy minainenina ianao dia ho nasianao ny Sirianina mandra-pandringanao azy. Fa izao dia intelo ihany no hamelezanao ny Sirianina. Ary dia maty Elisa ka nalevina. Ary ny mpitoadiny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevona olona. Dia indro nahita ireo mpitoady izy ka dia natsipiny
taopasan'ny Elisa ny fatiny ary raha ny vao niteka tamin'ny taolan'ny Elisa ny fatiny raha lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Tonareo zao mety nitsokana ndositra daholo zao ny olona nodidina tamin'izany hoe misy fatiny Elisa am'levinao dia natsipy tao le ragamaty zany tao fosy komina natsipy tao voalatsaka tao le faty kasika tamin'ny tongotry ny Elisa tonga dia nangozozo tao tonga dia nitsangana le maty sady nangozozo nitsangana taitra daholo ny olona mety rifatra nylefa daholo dia rebatika ry vao nitazatazany sady nitsikilo matoto zahoana le mihitsy io nitsangana io dia vao nanaty hoe arabaina aloha fantsangana tamin'ny maty ianao grave koa zany mikasika ny fatiny io zany dia velona dia zay nididrantsika re amin'ny resaka perikopa fahafatesan'ny Elisa ty maty koa Lazarosy ny any amin'ny Tesaloniana fitsanganana amin'iny fitsanganana amin'ny maty fa misy zavatra maty tsikaiky amin'ity Lazarosy maty ity fa mety sy tsikaritsika rehefa mijery azy tsika zareo ngeny ilazany azy amin'ny Jaona 2:20 zavatra tena maty tsikaiky kely ty fa tsy tsikaritsika ty fa zany hoe fanahy moa mibitsika dia manoro an'Elisa fa nazary tsy natsikaritra nyity koa raha tsy vao zao koa tsika miresaka zao. Jaona 2:20 nananganana ny Jesosy ny Lazarosy tamin'iny tamin'ny maty. Lasa tsika manomboka amin'ny andininy faharoa andiny voalohany sy faharoa. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy amin'ny Betania tanànan'i Maria sy Marta raha vaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadahany no narary. Andininy faheniny ka noho nireny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy zany hoe tsy taitra zany Jesosy hoe marary mafy izy fa mba makanesa ty tsy taitra Jesosy fa tsy aloha fa tsy dia maiky zany. Andininy 1:20 zany lazainy ary rehefa afaka zany dia hoy izy taminy matory Lazarosy sakaizantsika fa ndeha moa azy dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany satria ohatrany hoe manao lasiesty tsara zany nefa Jesosy nolaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no lazainy ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Jereva amin'izay nge le mpianatra jereva rety mpianatra rety misy mpianatra anankiray matsikaiky mihitsy ato hoy izy 4:20 ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy ary faly noho ny aminareo satria tsy teo mba inoanareo fa andeha isika akany aminy. Dia hoy Tomasy zay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany andeha isika mba hiara-maty aminy koa zao ko tsika mba hiara-maty amin'le ry andeha mba ninny hiara-maty aminy koa dia mirediredy dako tsika mba hiara-maty nefa jereva i Tomasy Didimo rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy inona ny nataony 20 amin'ny Jaona 7 Jaona 20 izy le bevavany da tsika hiara-maty aminy tamin'izany tsangana maty amin'izay ry Jesosy Jaona 20 ary Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay tao Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo zahay fa hoy kosa izy taminy zany rehetra azo frappena amin'izany raha tsy hitako amin'ny tanany ihany ny olatra ny nanomboana ka ataoko eo amin'ny olatra ny nanomboana ny ratsan-tanako ary ataoko amin'ny lany voany koa ny tanako dia tsy mba ino hafanareo dia fendrana fitampitahany olona tsy zavy matoto zany tsy fendrana mihitsy rehetra mpianatra za aloha dia tsy ino an'izany mihitsy raha tsy misy za tsy mitory raha tsisy pirofo tsy mino raha tsisy pirofo ary no afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianana ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo vony dia nanao hoe fiadanana ho anareo ary izy tamin'ny Tomasy Tomasy ateveto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako pararehetra amin'izay ngiaraina hatrany amin'ny ravi-patalohany pararehetra daholo hatrany vava nitsakotsako ohatran'ireny le mangovotra ny atsika ireny ary izy tamin'ny Tomasy ateveto ny ratsan-tananao ary zay isan'izay tsy mino fa mba mino amin'izay mafiatoka mihitsy to hoy Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino sambatra kosa zay tsy nahita nefa nino sambatra zay tsy mahita nefa maninona izy tsy ilaina mahita zany vao mila finoana tsika zany mino amin'inona fotsiny mino am-bava fotsiny
Vita mba afaka mba afaka fanadinana aminarin'ny Jesosy afaka fanadinana ianao mino zany ve ianao za aloha mino zany fa raha tsy afaka moa zany dia ahoana izy laza mino raha tsy afaka dia ahoana ny anankiray raha tsy afaka manana finoana raha vao kely fotsiny eo nanananao dia izay sokafo mifasana ndao fanony amin'reto olona reto dia tsy maintsy miteny aho izy izy i Jesosy zany hoe misy olona zany tena fa manana an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay ary rehefa tonga amin'ilay olona zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay dia manana antoka foana izy amin'ny zavatra zay atao tsy izy atahorana rehefa mandray décision izy satria fa Jehovah ny teny taminy zay ny fanandramana tokony ataontsika miaraka amin'Andriamanitra rehefa zatra ianao mifandray amin'Andriamanitra io tsy haiko zay fihazaranao ny antsika moa dia hoe miteny amintsika amin'ny alalan'iny Jehovah amin'ity baiboly ity miteny amin'ity izy ka rehefa nitany azy dia zay za rehefa manontany an'i Jehovah ka zay valiny ato dia ataoko iny na izy afaly na izy tsy faly na inona vavan'ny olona na inona vavan'ny olona atao hoe ataovy iny dia manao ary Jehovah aza manao dia tsy manao an'iny koa na izy tabataba eo na izy lelalelo na inona fampitahorana ilaza hoe dia ho ravy fiangonana io dia ho potika io ray zao efa nanontaniana iny dia zay ary zay ny teneniko ny olona aza mandehandeha any aminany anontany an'i Jehovah nefa tsy hanaraka zay valiny eo aloha tsy manontany tonga dia mitsambiky maninona fotsiny eo zany tsangiky mikipy ihany fotsiny eo zay totonana ho any na tsilo na fantsika rezatra fa finoana kely fotsiny tadavin'Andriamanitra amintsika fa za rehefa makasaina amin'i Jehovah zay dia zay iny zay tsy miovy iny zay le tombony makasaina amin'i Jehovah ka Jesosy za ozy izy fantatra fa miresaka amiko ianao fa no reto amin'ny olona reto dia manao zao vavaka zao mba ho fantatra ny olona fa ianao no naninanao izy Jesosy ianao no naniraka dia nitsangana Lazarosy dia izany sarina ny ona rehefa itsika amin'ny Tesalonianina fa rehefa maty itsika dia mbola hitsangana amin'inona amin'ny maty fa zao izay maty eo amin'ny tompo no aninona ozy izy aloha no hitsangana inona atao hoe maty eo amin'ny tompo ianao zany eo am-panomponan'Andriamanitra no maty eo amin'ny fiorenana amin'ny finoanan'Andriamanitra no maty manompo an'i Jesosy maty nilevina araka ny soratra masina no maty na inona atao hoe fahotana sy adalàna vitanao fa ianao maty tao amin'ny tompo tsy niemotra tsy niverin-dalana sambatra zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany maninona ozy izy manaraka aminy ary mety tsy andalo inona ozy izy fa afatesana fa hitsena azy any amin'ny raony lanitra dia dikan'izay tany mafy nitsezanao mba tsisy akany inona ozy izy satry boninahitra eo amin'ny fanomponan'ny tompo mahiresatra voaka an'Andriamanitra raha tsy maintsy ho fatitsika alohan'ny veny Kristy dia mba ho maty eo amin'ny tompo ny asantsika maninona manaraka atsika matory tsika tena matory eritreretinao matory amin'ny alina iny zany dia mifoanao maraina tena Jerosalema vaovao no miandry ianao alleloia misambatra ianao amin'ny tompo zany ho azy ilay dera sy mivoninahitra mandrak'izay tsangana rivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra Jehovah raha eo misaotranao zay ny amin'ny afatra rehetra zay nomenao anay satria dia misy fahefana pouvoir lehibe ny vahoaka zay no fidinao sy nitendrenao niainga tamin'ny Eli mpaminany zany raha ny lesonanay ny afatra nomenanay nandalo tao amin'ny Elisa nanehoanao fagagana sy famantarana maro samihafa na tamin'ny vahoaka na tamin'ny mpitondra fanjakana farany ambony dia ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany naneho ny herinao sy ny fahefanao ka rehefa niaro ny vahoakanao ianao dia tsisy nakitika na dia nisingambolony ary rehefa nitantana ny diany ianao dia tsisy nasolafaka azy tamin'izay nalehany rehetra ary ny anjelinao dia niasa andro aman'alina miasa mijery manara-maso ny vahoakanao ka miaro azy amin'ny fahavalony rehetra ka tsisy makitika azy reny raha mbola eo ny anjelinao miaro azy marina tokoa teny soratra masiny tompo manao hoe raha tsy Jehovah nomba atsika dia efa nataon'ny fahavalontsika telo moka tokoa itsika dia zany tokoa no mbola velomanay tompoka dia derana ny anaranao fa raha tsy ianao no momba anay dia efa nataon'ny fahavalonay telo moka tokoa izay koa dia deraina tompo ny anaranao ankalazaina ianao Jehovah ray masonao raha eo raha tonga ny andro sy ny fotoana zay tsy maintsy ikipiny masonay hiatrehanay ilay toromaso lava dia mba tsarovy ny anaranao eo miboky ny fiainana ka raha ho avy ny fotoana zay itsanganana amin'ny maty dia mba handreo ny feon'i Jesosy tahaka ny Lazarosy koa izahay manao hoe ry Lazarosy mitsangana dia mba horehinay koa ny anaranay manao hoe ry pastera Maiola mitsangana
Rivadiny pastera moelona manjanany rehetra mitsangana. Ny fiangonana ny tandremany rehetrarehetra mitsangana. Ny vahoaka nanompo an'Andriamanitra rehetra mitsangana. Dia mba hitsangana maty tokoa izay ka hitsainanao ny amin'ny rano lanitra. Ary raha tsy handalo fahafatesana izay tompo, tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao. Ianao no mahalala izany. Dia tsy isany nadiray aminazy hiverina ka andeha hanompo ny bala indray. Ka horingana amin'ny fihevinao fa hifikitra aminao ka hitsenanao eny amin'ny rano lanitra koa izay. Ko dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy maty ny lefina nitsangana araka ny soratra masina nangatana izany. Ho azy nidera hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Zanak'Israely, hita ianao ka hiaranao e Jehovah. Ampamiramirana ny taviny aminao ne Jehovah ka mila fo aminao. Anaratra ny taviny aminao ne Jehovah ka nomenao ny fiadanana.